Marita anana ny soa. Raha nasandratry Moizy ny tanany dia Israely no nandresy. Aoka ho lavorary ny olon'Andriamanitra ary ho vonona amin'ny asa soa rehetra. Andriamanitra manome rariny ny olom-pinitiny izay mitaraina aminy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika menakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia faly mandrakariva ary tsidika ny tokantranontsika menakavy ary mirary ihany koa ny soa sy ny fahasoavan'Andriamanitra hanenika ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy sy ny fiainantsika. Ny loha hevitra ary aroson'ny fiangonana amintsika amin'ity alahady 7 mandava-taona ity dia ny hoe mareta fahanana ny soa. Ny vakiteny telo hatrany no ifampizarana amintsika andalinana ny finoana sy iainana indray io loha hevitra aroson'ny fiangonana amintsika io. Ao amin'ny bokin'ny Exode 17:15 ka hatramin'ny 17 milaza hoe raha nasandratry Moizy ny tanany dia Israely no nandresy. Tsy nitanjaky ny mpiady na ny fitaovam-piadiana nanana ny zanak'Israely izay nitarihan'i Josué no nahafahany nandresy any Amaleka sy ny tafiny, fa ny fomba nataony Arona sy Ora nanohana ny tanan'i Moizy mba tsy hiketraka mandritry ny andro manontolo. Notohanan'izy mirahalahy avy eo ankavia sy ankavanana ny tanan'i Moizy mba tsy hiketraka, ka io faharetana nananany io no nentiny nandresy ny fahavalo tonga namely azy. Ny fanohizana ny taratasy masina Paoly ao amin'ny taratasy 2 Timotea any amin'ny 7:4 dia ny 4:2 no ambara ny vakiteny 2 milaza hoe aoka ho lavorary ny olon'Andriamanitra ary ho vonona amin'ny asa soa rehetra. Toetra telo ampitainy masinda Paoly mba hananany Timotea ao amin'ny fiainany ary ampitainy amintsika kristianina kehitriny ihany koa ireto toetra ireto dia ny faharetana, ny fahalavorariana ary ny fanaovana asa soa. Fa tsindrimy masinda Paoly manokana ny faharetana indrindra amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Mitory teno izy ary mareta amin'izany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ka ao anatin'izany fampitana ny finoana izany dia tsindriny ihany koa ny hoe ny fanotsiana, ny fananarana ary ny famporisihana ny olona amin'ny fiakinana sy ny finoanan'Andriamanitra izay fototry ny arena rehetra. Dia i Jesosy ao amin'ny Luka 5:12 andininy 1 ka hatramin'ny 5 milaza ny hoe Andriamanitra manome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy. Ny mpianany izay fanerasera sy niaraka taminy nandritra ny taona maro no nitodihan'i Jesosy sy nampitany ny fampianarana momba ny toe-poso toe-panahy enti mivavaka. Ireo mpianatra nahita mandrakariva an'i Jesosy nivavaka ary nangataka tamin'ny mihitsy aza mba hampianatra azy ireo mivavaka. Ny alohan'ny anatanterahany iraka anankin'ny ray taminy dia fotoana lava no natokan'i Jesosy hivavahana tany nefitra. Io no ohatra voalohany nampitainy tamin'ireto mpianany 40 andro sy 40 alina. Nandritra ny fotoana rehetra niarahany Jesosy tamin'ireto mpianany dia hitany reto mpianany Jesosy mivavaka. Na dia efa sasatry ny asa mpamonjena ireo vahoaka tonga nitoditody teo aminy, ao ireo narary dia ireo karazana aretina maro samihafa, ny jamba, ny mandringa, ny malemy, ny azony ny abokana, ilay vehivavy ny tsidra, ireo azony demony. Eny fa na dia ireo efa nindosiny fahafatesana aza ka natsangany, fa etsakilany ihany koa ireo vahoaka marobe izay nanaradia azy tsy maintsy nomena sakafo ary nozaraina izany nandritra ny tontolo andro sy ny sisa sy ny sisa. Na dia teo aza izany asa mafy sy nahasasatra izany dia tsy noadinony Jesosy naoviana ny nitodika tamin'Andriamanitra ray ary nivavaka. Tsy hoe vonjy tavanandro
fa nandaniany fotoana mihitsy a ny fotoana ny vavahana. Ka sorita ny mpanoratra ny evanjely hoe nisy fotoana nandritry ny alina manontolo Jesosy ny vavaka. Nisy ihany koa ny fotoana hoe ny fovo amaraina mialohan'ny olona rehetra izy naka toerana mangina mba hivavahana. Ampianarin'i Jesosy ny mpianany na amin'ny fotoana rehetra, na eo amin'ny fahombiazana, na amin'ny fotoam-pisedrana, na amin'ny fahoriana, dia ilana mandrakariva ny mitodika amin'Andriamanitra mba hivavaka. Manambara amintsika Jesosy fa tsy hoe fampianarana fefampianarana na kobakambava no nataony, fa ny fiainany nozarainy tamin'ireto mpianany reto, ary nylazany tamin'izy ireo fa raha tia handresy ny ratsy sy ahatanteraka hatramin'ny farany ny hiraka apetraka Andriamanitra eo an-tsoroka sy ny toky hifanomezana amin'Andriamanitra tokana ny fitaovana enti-miady dia ny vavaka homba hampaharetana. Anisan'ny afatra farany napetrany tamin'ny mpianany ny alohan'ny anolorany ny tenany tao atambolon'olivany hoe miambena ary mivava mba tsy ho latsaka amin'ny fakapanahy ianareo, miambina ary mivavaka. Midika izany fa tsy saintosaintom-po fotsiny fivavahana fa mitaky herim-po, io ilay ambara hoe tolona, fa tsy sainto ny fivavahana, mitaky fikirizana amin'izay manatanteraka azy. Fiainan'i Jesosy isika no zarainy, satria ny andavanandrom-piainan'i Jesosy dia nolaniny nanasoavana ny mpiarabelona taminy. Tsy nahalalany sasatra ny fanasoavana ireo vahoaka tonga ny dododo nakeo aminy. Ary io toe-po sy toe-panahy io dia nitodia amin'ny mandrakariva tamin'Andriamanitra, ilazany fa tovozina ao amin'Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, ary ny fahasoavana omen'Andriamanitra entina manasoa ny olona. Ny vavaka lalandava fanao tsika io amin'ireny vavaka fanao ny fiangonana ireny. Misy vavaka famerimberitsika ao anatin'izay vavaka ataotsika izay. Ireny ilay vavaka lalandava mety vavaka fohy famerimberitsika isan'andro. Fa misy ihany koa ny hoe vavaka ampaharetana. Anisan'ireny indrindra amin'izao volany rozery masina izao ny fanaovantsika ny rozery, ny fanaovantsika ny chapelet, mitaky faharetana, mitaky fikirizana. Ka amin'ireny vavaka ataontsika ireny tsy ny fahasoavana ao antsika samy rery no angatahany, fa vavaka ihany koa fitalaona fahasoavana ho an'ny olombelona rehetra irahantsika amin'ny masina Maria. Ireny vavaka ireny no ampianarin'ny fiangonana, ary ireny vavaka ireny ihany koa no ambaran'ny tilo hevitra ity dia hoe mivavaka lalandava ary mivavaka hampaharetana. Dia angatahantsika ary izay fanampiny masina Maria izay, fa masina Maria ihany koa no mampianatra antsika an'izay vavaka fitokisana an'Andriamanitra izay, mitaky faharetana, mitaky fanetretena ary mitaky finoana ny vavaka izay atao mba hahazahoana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka ny olona manana ny toe-po mivavaka sy matoky an'Andriamanitra dia azo sahady ny zato eny ety an-tany ary ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Amen. Ombantsika menakavy eneny Tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Hitsodrano sy hitsimbana antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tantana ny fiainantsika ny Kristy isaorana ny Andriamanitra dia samy ho ten'Andriamanitra ary.